Andriamatoa filohan'ny antenimieran-dolona, Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, sy anareo parlementaire rehetra, l'olona sy solombavam-bahoaka, ianareo ministra eo anivon'ny gouvernementa, Andriamatoa filoha-hevitra na vice-président ny foton, izay tonga miaraka amintsika eto. Andriamatoa gouverneur ny faritra Analamanga, Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune Ivato, ianareo tokony andraikitra civil sy miaramila ianareo manamboninahitra rehetra izay manatrika etony. Ampifaliana no iarahako aminareo tsirairay avy androany eto amin'ny CCI Ivato, izay ao anatin'ny fankalazana ny vanim-potoana izay hiaraka hitepony ny fony malagasy rehetra, biatsininy zany fa mifankalazana ny fa 5 taona niverenany fahaleovan-tena. Ankehitriny tsika dia miroso amin'ny fanatanterahana ary indrindra ny fanatsarana sy ny fanavozana ny fitaovam-pitaterana eto an-drenivohitra fa manerana ny Madagasikara ihany koa. Ary izany indrindra no antony mahavory atsika eto androany izay ao anatin'ny vanim-potoana izay anolorantsika amin'ny fomba ofisialy ireo bus électrique 100% électrique moa no soratatsika ety voalohany eto Madagasikara. Ary miaraka amin'ireo ihany koa ny bus moderne vaovao izay mifanaraka amin'ny toetrandro sy amin'ny fivoarana sy ny fanavozana ara-teknôlôjika sy indrindrindrindra mifanaraka amin'ny asiny sy ny aja tokony omena ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fitaterana. Telonjato ny andiany voalohany ho tonga ary isy ny linina vaovao izay apetratsika araka ny teneniny ben'ny tanàna ny Ivato teo, izay ampifandray ny seranam-piaramanidiny Ivato eo amin'ny aéroport zany mandra-patonga eny Tsarasotra. Ny zavatra tiana ambara mikasika an'ireo bus électrique ireo, bus électrique manokana zany ny ampifandray an'io linina vaovao io, izay sady afaka andehanan'ireo olona izay andeha ho any Ivato zany, andeha fiaramanidina na zay tonga ihany koa amin'ny fiaramanidina ka amonjy ny any renivohitra, Antananarivo renivohitra zany. Ny bus électrique ireo dia araka ny lazaintsika teo dia chargena mandritra ny adiny 2 dia afaka mandeha mandritra ny mahavita 900 na 260 km no vitany. Zany hoe fa miala zany tsika ao anatin'ny fandaninana solika fa dia zavatra moderna ary tsika eto Madagasikara no azoko lazaina hoe anisany firenena anisany lohandohany sy voalohany mampiasa bus électrique izay niteneniko hoe tsika ny tariky ary tsika ny lohany fa tsy ho lazaina fa farany foana amin'ny zavatra rehetrarehetra azo tanterahantsika eto plateau. Ny bus électrique izay ampiasaintsika ireo dia ny mpamily, satria dia miisa ny bus iray zany mpamily 3 no ilaina aminy, zany hoe 700 zany ny olona hiasa ny mpamily fotsiny amin'ny ireo bus électrique ireo, ary 200 na 200 zany ny isan'ny olona hiasa amin'io linina raha io. Fa nyreo bus 300 indray zany izay afaratsika dia mahatratra hatrany amin'ny 500 na 1500 nisan'ny asa vaovao izay fironitsika ao anatin'izany fampiasana an'izany bus rehetrarehetra zany. Eto dia miarahaba sady ianareo izay voafantiny hiasa ao anatin'izany familiana fikojakojana
sy ny fandraisana ny olona rehetrarehetra zay hitaingina sy andeha ao anatin'izany bus électrique izany. Ny zavatra apetratsika ary mifaniriko dia indrindrindrindra hoe mba ame asa bebe kokoa an'ireo vehivavy. Mbola mila vehivavy maromaro zany tsika mpamily, ary aza matahotra nareo fa efa niresahana niaraka tamin'ny ministre hoe mba motive tsara, tsy ataotra ny karama an'ireo mpamily bus tsotra fa mba atao miavaka, satria mila mitandrina tsika ny karama omena ny reto mpamily ny bus électrique zay ho ampiasaintsika ireto. Ny photon dia tsara ho fantatro fa mampiasa nireo bus nareo fitaovana photon hatrany États-Unis, hatrany Europe, manerana amin'ny Afrika. Ary ny photon dia orinasa mpanjakana na araka lazaintsika hoe société d'État en Chine ny photon zany. Ary rehefa nakany Chine dia nantany amin'ny tompona andraikitra voalohany hoe zay any Madagasikara manana tetikasa, manana faniriana mba hanafatra bus mba hiara-iasa aminareo aty Chine. Dia tsy nisalasala ary zareo fa tonga dia ny hoe any amin'ny photon no mandeha nareo ary nakany dia ny zavatra afaka lazaina ankehitriny dia ny nofinofy sy ny faniriana izay atao an-tsaintsika, atao am-potsika dia tanteraka zany androany ary tsy maintsy ataotsika ny anamafisana ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpitatitra ny fomba anovatsika tsikelikely ny bus tanterana eto amintsika mba ho vaovao, mba ho moderna na eto andrenivohitra na manerana ny Madagasikara araka ny lazaintsika teo. Noho izany dia maromaro ny ireo renivohim-paritany zay mbola sitraka ihany koa an'ity bus ty. Ny bus moa dia tsaratsika tsara fatarana ihany fa ny fitondram-panjakana no mividy an'izy io ary omena ny concession mety anareo mpitatitra ihany no ifanaraka amin'ny ministera ao anatin'izay fandoavana tsikelikely manofo. Mety misy ihany koa ianareo efa mpamily zay mety azo fanofanana ihany koa no mety afaka ihany koa mamely teny sy mba manana ny azo manokana ihany koa zany sehatra rehetrarehetra zany zany nodiniantsika ao anatin'izao fatongavana an'izao bus zay tonga eto amintsika izao. Ny zavatra napetratsika dia ny hoe ny design n'ireo bus, ny ireo pièces rehetrarehetra an'ireo bus ireo dia nataony fanaraka amin'ny lalana eto a Madagasikara. Anisan'izany ny aviny, ny moteurny, araka ny tenenina teo moa dia hoe moteur Cummins ny amin'ireo, moteur any aloha fa tsy aty ariny, sy ny zavatra rehetrarehetra ny kojakoja, ny pièces détachées dia efa manana rehetra tsika raha sanaty zany ka misy ny usure afaka heritaony manana mahery dia efa manana ny pièces détachées tsika. Ary ny erahana amin'izareo ao amin'ny nivon'ny photon dia isy ny toerana fampiofanana manokana ho an'ny mpamily, ho an'ny mécanicien sy ny garage apetraka eto amintsika zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany apetraka ihany koa. Ary ny zavatra tsara moa dia tsika moa zao ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny iverenan'ny fahaleovan-tena fa amin'ny fandraisantsika amin'ny sadraiky io monsieur le maire amin'ny volana août dia efa hipetraka daholo ihany koa ny abribus moderne rehetra manoloana ny lalana makany Antananarivo mandrapatonga aty Ivato iny. Zavatra raitra, zavatra tsara ary ho hitanareo fa tena zany ny zavatra ataotsika ny teneniko hoe mba tsy ho atao anaty lohantsika foana hoe resy ny malagasy mahantra ny Madagasikara fa ho asehoantsika n'izao tontolo zao hoe miezaka tsika mandrosotsika ary indrindrindrindra makany amin'ny modernisation na ny fitaovam-pitaterana na ny toe-tsaina na ny asa rehetrarehetra zay ataotsika eto Madagasikara. Raha fitaterana ihany no resahana dia tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny train urbain, tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny téléphérique efa manao andrana ry zareo ao ary efa andeha tsy ho ela ihany koa izany. Ny téléphérique moa ny zavatra mahasamihafa anazy kely tsy maintsy misy olona eo amin'ny 10 eo koa tsy maintsy recrutena dia tsy maintsy formena
fa tsy afaka tonga dia alefa fotsiny ohatra amin'izao a dia tsy maintsy apetraka daholo zany zavatra rehetrarehetra ary indrindra ny herinaratra izay hitondra ny téléphérique ihany koa dia autonome zany hoe tsy miankina amin'ny jirama fa maleo tena manokana ohatra ny jet d'eau zay ho ataontsika ihany koa tsy miankina amin'ny jirama fa misy groupe manokana mitondra ny jet d'eau sy ny zavatra rehetrarehetra zay iseho eo amin'ny lac Arive. Rehefa miresaka lac Arive ihany tsika dia zay ny teneniko hoe mankalaza ny fetim-pirenena zany tsika dia eo no anerana ny ampom-pirenena ny tsirairay avy. Noho izany zany nisy atarantsika ny reto bus reto dia isy ny afomanga zay ataontsika eo amin'ny lac Arive ka ny vahoaka rehetra zay ijery amin'ny afomanga amin'ny chaudron amin'ny le jet d'eau goavana zay ho ataontsika dia isy ny fitaterana maimaim-pony miala eo tsara sotra mandrapatonga eo amin'ny jet d'eau zay zany no ataontsika ary manomboka amin'ny 12 atoandro zany mandrapatonga amin'ny 7 latsaka fefana satria 12 minitra zany amin'ny 7 zany tsy maintsy efa-tonga eto ivady daholo tsika. Rehefa mifarana kosa ny jet d'eau dia taterina daholo indray zany ny olona eto amin'ny lac Arive mandrapatonga eny tsara sotra ihany koa mandrapatonga ny amin'ny 12 ora alina. Zany hoe mba tena afinaritra na mihitsy ny ahitany vahoaka malagasy hoe mba hitaingina an'izany bus vaovao zany ary mba hijeriny zany fialamboly sy ny hoe fankalazantsika ny fahaleovan-tena ao anatiny hoe reharehan'ny malagasy sy reharehan'ny Madagasikara. Feany dia mendrika fitaterana madio sy manaraka amin'ny fenitra isika ankehitriny manaja ny mpandeha rehetra ary zany ny zavatra tokony ho apetraka ary isy différence be isy fiovana be le mipetraka amin'ireo seza volamena fa anatin'ny tinga many ataoko hoe tsy seza volamena fotsiny angambany fa misy diamondra ao anatin'izany satria ny diamondra dia nitsika sy ny hafaliana zay seho an'ireo rehetra zay hitaingina an'izao bus izao. Sataritsika zany fametrahana an'izany ary eto dia niavatra tiako apetraka dia hoe ny fandraisantsika an'izao bus moderne izao dia manamarika ny lalantsika makany amin'ny modernisation de Madagascar ary vonina isika ny roso araka ny teniny zareo ao Betsileo ao moa dia hoe roso ny dia tsampodikoa zay zay madame ministre rosotsika makany amin'ny fandrosoana makany amin'ny fanovana tsy maintsy tratratsika ny tanjona tsy maintsy toditsika ny fampandrosoana ny tia firenenity araka ny teneniko hoe apetraka ny fanamby ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona. Firenena moderne, firenena madio, firenena manaja ny tontolo iainana ary mameno ny asy ny malagasy zay no tsinjoviko mandrakariva ary modely amin'ny Afrika sy amin'izao tontolo izao i Madagasikara amin'ny fatongavany ireto bus ny asa rehetrarehetra zay ataontsika eto amin'ny firenena. Koa dia hosokafatsika ary hojerevantsika zany bus zany ary tsy mijanona treto moa ny zavatra asa ataontsika satria miala etsika dia manasa anareo rehetra ihany koa andeha indray tsika miala eto dia andray hitseny ny fiaramanidina zay ho atolotra ihany koa ny folo andaha ao Ivato efa misidisidina any izy efa ho avy satria amin'ny 12 sy 7 amin'ny 12 sasany eo no hiaterir eto amintsika ny roplanina anankitelo ihany koa moa no roplanina nafaratsika efa ny voalohany zany no avy zao zany ndika ny zavatra lazaiko aminareo hoe ny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika dia manamarika ny fivoarana sy ny fandrosoan'ny Madagasikara. Samy tsika rehetra ho tahin'Andriamanitra ary samy ho tratra ny saramanitra misaotra tokola makasitraka tokovavy.
Mahafinaritra mafenofeno ianao andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izay lahateny izay lahateny manamarika fa miroso makany amin'ny fampandrosoana hatrany i Madagasikara. Eny ary tompoko kilasy tompoko vavy hitra amin'ny tapany faharoan'izao lanonana ofisialy izao isika ankehitriny ara dia asaiko ampanajana andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo solitena miisa roa amin'ny orinasa votant anohitra amin'ny fomba ofisialy ireo fanalahidy moa zany na ny lakle symbolika anireto bus électrique ireto. Dijeran'le bus moa tsika zany dia ho anareo rehetra député sy ny solitena rehetra tonga dia misantatra amin'ny bus tsika dia miaraka mandeha bus tsika lazary mandeha bus dia makany amin'ny bani tsika hitsena ny aeroplanina indray izay ngamba le bus électrique aloha dia mba taritinareo ny chauffeur angamba efa voninao zay vonina dia mandeha zany miditra anaty bus électrique fa afaka azavaina ihany koa zany le izy. Anatin'izay tompoko kilasy tompoko vavy isany koa aloha zany ny fakana sary amin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny photobooth ireo manam-pahefana ihany aloha zany no makeny amin'ilay fangalana sary andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ireo minisitra ary ny solitenam-panjakana Isatsikajy no maka sary eny. Ny ankoatran'izay moa zany dia mbola asaina aloha nareo hijanona eto amin'ny toerana ihany. Fiara diesel zany ilay fiara izay anoloana ny efa misy amin'izao fotoana izao fiara hitondra ny hisantatra azy ny zotra fitaratra izay ampitohy ny akoron-drano sy amoron'akona. Reto fiara reto dia mirefy 7.5 metatra dia misy toerana mahazaka 520 miaraka amin'ny mitsangana sy ny mipetraka. Ao anatin'ireto fiara reto izay fiara matanjaka dia ahitantsika efa misy ny caméra ao anatin'ireo fiara ireo dia misy ihany koa ny écran. Reto fiara reto dia tsy miantsoantso intsony ny mpandeha rehefa hiala andriamatoa filoha fa misy bouton zany potserina dia mijanona avy hatrany ny mpamily. Dia ao anatin'ny reto fiara reto ihany koa moa zany dia tsy misy intsony ny receveur fa ny contrôleur zany satria dia ny billetterie numérique no ampiasaintsika amin'ny reto fiara reto zany hoe tsy izy intsony ny fikirakirana ny vola ao anatin'ny fiara fa amin'ny numérique avy hatrany. Ireto indray tompoko ny bus électrique izay araka nefa voalaza teo dia mirefy 12 metatra izy reto matanjaka tsara ihany koa mangina ny feoany ary tena mitsaika tsy haintsika rehefa mandeha isika. Efa misy ihany koa ao anatiny ny écran ny bouton manokana izay tsindrin'ny mpandeha ho an'ny rehefa hiala. Misy ihany koa ny alarme izay maneno raha sanatrika misy ny loza ho an'ny fiarovana manokana dia efa misy ao anatiny ao ny lampe zany ABS dia misy ihany koa ny marteau ary misy ny extincteur izay ao anaty fiara. Ity zany no fiara hitondratsika rehefa avy eo toy izao ity ny extincteur. Reto ny seza ho an'ny mitsangana moa zany dia mitazona avy eto zareo. Ity kosa ny toerana manokana ho an'ireo natokana ho an'ireo olona izay manana fahasembanana zany dia reto ny seza voatokana ho azy ireo. Dia reto moa zany ny marteau raha sendra mitranga ny loza, reto ny bouton kitihana rehefa hiala ny mpandeha. Ity zany moa tohatra hiakarany misy varavarana anankiroa moa zany araka nefa hitantsika fidirana sy fivoahana atao anatin'ny bus. Ny tanjaky ny fiara
Sonia, Anthony qui est président de Milan interprète. Monsieur le ministre. Saya balik. Menurut saya, mata wata tadi. So di makanan itu kebilang ini. Il faut leur dire de régler la montre après. Régler la montre. Oh, this is the Chinese. Silencieux, quoi. Silencieux, B. C'est déjà activé. Oui, c'est déjà activé. Peut-être il faut fermer la fenêtre, comme ça garde. Ouais. C'est bon. Ouais. Voilà. Silencieux B des bus électriques. Jak wszystkiego cisfioni zapija, trzeba zasłużyć. Te baterie ma pandemii. Jak to na twój charge na matka diatomua, te ma vita mande manita 260 km. A nous mettons la tani charge na rayon, voilà, de métro 1 pour charger na
téléphone que ça tient. Oui, et la télé générale. À quoi il y a跟总统这个介绍一下，你说这款车我们现在整体的这个内饰全部用的都是环保材质，在国内在这个校车上，这次也是第一次这个引入这个马达加斯加市场。On va vous présenter que toutes les décorations intérieures, on a utilisé des matières écologiques. Oui. Et c'est au niveau, c'est des matières qu'on utilise dans les bus scolaires. C'est la première fois qu'on introduit ça. 非常喜欢这个车的设计。对对对。我走路人，它的颜色是very smart。啊，你说这个电池，我们用的是这个中国最好的电池，每个时代的电池啊，然后可以保证在10年以后，这个电池含电达到80%的水平。La batterie, le modèle de batterie, c'est la meilleure marque de Chine. Même après 10 ans, la batterie va être... Fammi schito. Là, 这是总统贵宾厅，这边，平时咱们都是在那边。啊。这家我们做了很多新的项目来迎接这个国庆。8月份的那个当时。On entend presque zéro bruit. Oui, c'est vraiment fait partie des premières choses. Là, c'est en direct. C'est un truc. C'est quoi ton question? Je sais pas d'abord. Funka Sway. Automatique. C'est 6 capteurs.